HOTSPOT Dimampolo sy Smart Village Dimampolo no vinavinaina apetraka manerana ny Madagasikara ho fanatanterana ny vina pampandrosoana ny filoham-pirenena tafapetraka izany ho an'ny distrika ny Tsiroan'ny Mandidy. Misaraka kotondrainy be TVM Tsiroan'ny Mandidy. Tafapetraka somatsara ny HOTSPOT na ny wifi gratuite amin'ny distrika Tsiroan'ny-Mandidy izay tafiditra ao anatin'ny velarano fa efatra ny fitondram-panjakana. Ho vinavinaina HOTSPOT Dimampolo sy Smart Village Dimampolo no ajoro manerana Madagasikara alohan'ny faran'ny taona. Efa napetraka ny tao Manakara izay nitokana ny filoham-pirenena eo amin'ny Giara. Efa mipetraka koa ny ao Antanimena, efa mipetraka ny ao Antaninarenina, fa ny efa ny enareo Bonglava ary ireo équipement anaovana an'ireo le Dimampolo ireo efa miainga amin'izao fotoana izao izay sady azo atao ety ivelany no ametrahanareo fa miala zany l'équipement reo amin'izao fotoana izao andalana mankaty Madagasikara. Manamora sy manafaingana ny asan'ny fisian'ny fifandraisan-davitra toy izao. Efa amperinasa antanteraka ihany koa ny numérisation izay natotry fitondram-panjakana ho ampiasaina ao anivon'ny commune ho fampandriana andraraha. Teo amin'ny fanaovana ny état civil na ny maha-olona ny kopian'ny olona ny nanaovana izay nametrahana izay logiciel zay satria raha atao anatin'ny 3 andro no namitana ny kopia anankiray dia amin'izao fotoana izao dia ao anatin'ny ataoko hoe adiny roa farafahelany dia misitraka n'ilay kopia ny olona. Diso anjara amin'izany ny distrika Fenarivo be izay hametrahana wifi gratuit amin'ny volana janoary taona 2024. Fa ankoatr'izay dia anisan'ny tolo-kevitra ny fitondram-panjakana ihany koa ny hametrahana ny Smart Village aty amin'ny faritra Bonglava toy ny commune Masory sy ny commune Bevato.